Samy manana ny fomba entina namariana ny asaramanitra ny rehetra ho an'ny sekoly UFSM Tsandravoahangy manokana ohatra dia nomen'izy ireo lanja manokana ny fanampiana sy ny fifampizarana ao anatin'izao akatoko ny fety zao. Toy ny efa fanao ny isa-taona amin'ny akatoko ny asaramanitra toy izao dia mizara sakafo, biskuit ary endrina sy kojakoja samihafa ho an'ny mpiara-belona amin'ny mpianatra sy ny mpanabe ao amin'ny sekoly UFSM Tsandravoahangy. Mba ho fiaraha mifaly atao anatin'ny fetim-pirenena. Mpianatra ao amin'ny EPP Beoririka, ankizy madinika avy amin'ny fianakaviana sahirana ao amin'ny Fokotany Andravoahangy ary koa ny zokiolona ao amin'ny Fokotany no nasain'izy ireo izarana izany hafaliana izany. Tsy adino eto amin'ny ASM ny ray aman-dreny eto Fokotany, zava-dehibe izany satria ny ray aman-dreny eto Fokotany mitony ny ray aman-dreny amin'ny rehetra rehetra. Izay dia izao no teninay aminareo, misaotra izahay. Volan'izay rehetra niraikitra tokony ataonay amin'izay mahaso eo anilanareo ho an'ny firenentsika ity sy ny tandranatsika ary ny taranakitsika. Dia mba manao atsavo aho fampahirezana an'ity ASM ity satria hatrany hatrany amin'ny zavatra izay ataony aktiviteny dia voalohany tsy manadiny zokiolona izy. Efa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianaran'ny vondrom-panabeazana ASM izay misy ny UFSM ny famolavolana ny mpianatra ho tonga olombanona sy AFE no aviny. Kodiem-bola ety amin'ny kilasy fototra dia beazina amin'ny fahaiza-mizara ny mpianatra. Tamin'ny kafaliana moa no niarahan'izy nikorana tamin'ny Rovahinina Sainte amin'ity androany ity. Nanevonaitra izao fotoan'izao raha teo ny mpiara-miombona antoka amin'ny UFSM dia ny solitena ny Bionco, ny Siscon Antananariville ary ny Institut d'hygiène sociale. Ankoatra ny fizarana ireo voatsarambin'ny tanana ny mpianatra sy ny mpanabe dia hira sy dia no nandravahana ny fotoana.